Makasitraka anao manaraka ty fandarany ty topolasy topoavy. De hitodika amin'ny raharaha zay efa napozintsika ny amin'ny hoe taom-pifidianana ny taona 2024 ka atao daholo zay fomba hisarihana ny vahoaka maro anisa mpandatsabato hiomba hevitra am'izay mety ho kandida indrindra ao anatin'izao vanim-taona fifidianana izao, de mihazakazaka mafy an'izany mba hanatsara ny tenany himasom-bahoaka ny mpitondra fanjakana zay mieritreritra ho kandida am'izany fifidianana zany. Na tiana na tsy tiana ny zavatra izay resahana aloha dia mahakasika indrindra ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, ka noenoina nandrasana an'izay hevitry mitondra fanjakana izay ny amin'ny hoe mba hahitsinjo ny maro anisa ve ireto mpitondra fanjakana reto. Ny atao hoe maro anisa dia ireo mpamokatra any ambanivohitra satria hatramin'izay dia nambara hatrany fa ny 80 isan-jaton'ny malagasy dia saika tantsaha mpamokatra avokoa. Ireo tantsaha mpamokatra ireo anefa dia saika natao ankilabao ny fanjakana izao nandritra izay efa taona izay, fa izay mety ho foto-drafitrasa nahafinaritra sy izay mety ahafahana mambabo ny olona amina mety ho fisaritana ny sainy mandalo fotsiny ihany no namaika ny fitondram-panjakana fa tsy nanana tetikada na planina maharitra ahafahana ho isika mitsinjo ny resaka eny ambanivohitra dia mifampiroboroboana ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana izany hitsinjo manokana ary hanatsara ny fiainan'ny tantsaha. Ary rehefa tsara ny fiainan'ny tantsaha afaka mamokatra ny sakafo anaty isika, manana ambom-bava rahateo koa isika, afaka manondrana ary tsara ny toe-karena ny firenena malagasy indrindra ny amin'ny fikirakirana ny vola vahiny mihoatra ny vola ariary. Fanontaniana mipetraka dia hoe izany ve no nataon'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay efa taona izay? De angamba na zaza-bodo eny amin'ny garabola ary dia afaka mamaly ny amin'ny hoe tsy nisahirana tamina tontolon'ny fambolena mihitsy ny filoham-pirenena, ary tsy de mivaky loha amin'izany fa ny azy dia ny tontolon'ny fanatanjahantena tamin'ny fitetezana tena manara-penitra, kianja manara-penitra hoy isika no nataon'ny fitondram-panjakana. Teo ihany koa ireo lalana rarivato tsy misy amina kilometatra fa lalana rarivato ratsy kalitao mora simba rehefa tonga ny vanim-taona ny fahavaratra, ary foto-drafitrasa mety nandaniam-bola fa tsy nitondra fampidiram-bola zay tokony hanodina vola amin'ny tontolo ara-toe-karena teto Madagasikara. Tsy verenana zany fa diso fantatry ny rehetra. Fa tsaroany rehetra ilay toriteny malaza tamin'ny lahady tapa-bolana zay nambara amin'ny Pasteur Zaka mikasika indrindra ny amin'ny hifotory ny resaka famokarana sy fampamokarana raha te hanatsara ny tontolo ara-toe-karena eto Madagasikara isika. Iny moa dia nampangainy ny mpanohana ny fitondram-panjakana indrindra mikambana ny gouvernemanta sy ny gouverneur ho toriteny politika, ary nanenjehany ny solom-bavim-bahoaka mihitsy ny ary ny amin'ny hoe tsy tokony natao zany fa tokony nirany ireny zavatra ireny. Lasa polemika izany toriteny izany. Saingy kosa no hamarin'ny vanim-potoana aty aorianany amin'ny soa fanisy iny toriteny zay miendrika fananarana ary ohatra tokony ho raisina zay nentin'ny Pasteur Zaka teny Antsonjombe iny. Fa andelo ho tsy ahivontsika kely hoe inona moa izany sombon'ny toriteny nataon'ny Pasteur Zaka izany raha nandinika sy namaky ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny repoblika tany Dakar, izy zay ao anatin'ny fivoriam-be tamin'izany fotoan'andro izany mahakasika indrindra ny resaka tontolom-pambolena ary ny fahavitantena ara-tsakafo taty Afrika. Inotsika anatin'ny segondra vitsy ny toritenin'ny Pasteur Zaka. Ka any aoriana any zay manana ranomamy ampy sy betsaka no tafita, mila mahay mitantana ny ranontsika me manakavy mba hahafahantsika tafavoaka miaraka amin'Andriamanitra. Arakaraka ny ananan'ny olona fiarovana tsara sy mafy no ialany amin'Andriamanitra, satria mitoky amin'ny ara-tafika izy, tsy dia azo itokiana re ny herin'ny tafika. Manana sabatra ianao, avadio angady zany. Manana lefony ianao, avadio ny fanatezam-boaloboka izany. Manana kalaknikôvy ianao, avadio angady-nombo zany. Manana baly ianao, avadio masom-boly zany. Zay ampandroso ny toe-karena sy ny famokarana ny ilifosy. Zay anio. Raha teo tafavoaka ianao tsy nieriny miaramila amin'ny mahatafavoaka, fa nieriny toe-karena mandroso sy ny fampamokarana tafita.
aenao ny teti-bola ny tafika raha atao arabaky teny zany de ampitombony teti-bola ny famokarana sy ny fampamokarana ka raha tiana tafarina riavana ny firenena de ny fanarenana ny toekarenany no ilifosy mafy fa milamina ny insécurité io mba ho politika ny rano tsara tantana no isitrahany vahoaka ary mba fampandrosoana ny asa sy ny toekarena fa tsy niery ara-tafitra no ametrahana ny fanatenana misy toe-tsain'ny fiangonana zay tia lozarainy amintsika riavana nisy omby anankiray nitondraka teo amin'ny tanimboly ny toe-tsain'ny fiangonana tsy mandany andro amin'le hoe fa iza marina ny nandetika iza marina ny nangalatrininy misy mpanao zany fa ny toe-tsain'ny fiangonana dia tsotra esory aloha le omby mitondraka de hita ny toyany. Iny toloten'ny pasteur Zaka iny amina olona mandalina lalina dia misy hevitra filozofika amina resaka afatra izany. Nde hovakitsika ny afatry ny filohan'ny repoblika tao anatin'ny pejiny mikasika ny fivoriana izay nitanterahana tany Senegal nandraisany fitondram-panjakana nitarihany anjara. Io manko izy tsy azoko eny intsony ny hoe i Afrika izay manana velaran-tany midadasika no tsy afaka hamaty sakafo ny mponina ao aminy. Mila masom-boly, mila zezika ary mila tany ambolena ny tatsaha efa miompana amin'izany tanteraka i Madagasikara. Averintsika tsara. Mila masom-boly, mila zezika, mila tany ambolena ny tatsaha ary efa miompana amin'izany tanteraka i Madagasikara. Raha nenona ny fanazavana tao anatin'ny tolotenin'ny pasteur Zaka teo izay nakany ohatra samihafa ka mijery iny zavatra nosoratany filoham-pirenena iny tao anatin'ny pejiny ary nambarany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia amin'ny hoe mila masom-boly, mila zezika, mila tany ambolena ho an'ny tatsaha mba hahafahana mamokatra. De tsy mifanalavitra amin'ny zavatra nambarany pasteur Zaka teo ny amin'ny hoe ny sabatra avadika angady, ny lefina avadika hety anetezana voaloboka, ny kalaknikov basy avadika ho angadin'omby ary ny bala avadika masom-boly. Ohatra ara-pilazantsara tao anatin'ny toriteny no nampitany pasteur Zaka izany hafatra izany. Ny filoha eto de tena hafatra mivantana teo anivo ny fivoriana iraisam-pirenena no nitenenana izany mba hahatonga any Afrika hanana fahavitantena ara-tsakafo ary tena mba hamokatra. Tena ampiandohan'ny toritenin'ny pasteur iny moa zany de niresahany amin'ny hoe mijaly mivoaka fa na ny vilany entina handroana sakafo ara tsy misy fa amidy. Dikan'izay olana ara-tsakafo sy arak'asa sy famokarana no misy eto Madagasikara ka reo rehetra ireo mitambatra dia mitarika olana lehibe ara-toekarena. De mbola no tsy aivony filohan'ny repoblika ihany tao anatin'ny lahateny izay nataony ary nisoratany tao anatin'ny pejiny ny amin'ny hoe fotoana zao tsy maintsy hitsinjovana no avy. Mila avady asa ireo teny rehetra atao io ny filoham-pirenena izay nambarany tany Dakar. Toanantsika ireo tatsaha mpamokatra. Izay ny lalatokana hahatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ary hahafahan'ireo firenena rehetra aty Afrika hiaraka handroso. Ho an'i Madagasikara hoy izy de efa nofaritantsika ao amin'ny PM ny lalak'izorana amin'izany ary tsy maintsy tratrantsika ny tanjona. Tena mitovy amin'ny toriteny nataon'ny pasteur Zaka izany fa miseho amin'ny endriny hafa. Fotoana zao tsy maintsy hitsinjovana no avy, hitsinjovana no avy ny antony tenenana iny hafatra iny tao anatin'ny toriteny. Ny amin'ny ahenao ny volany tafika ary ifatokoko ny resaka toekarena dia ny fampamokarana. Mba handeha lavitra, hitsinjo lavitra amin'izany trangan-javatra izany ny fitondram-panjakana. Ary ny famadihana ny teny ho asa dia zava-dehibe. Teny rahateo ny toriteny ka havadika ho asa. Dikan'izany fahadisoana bevava nataon'ireo mpikambana ny gouvernemanta sasatsasany na loholona na gouverneur na solombavam-baoaka nanenjika ny toritenin'ny pasteur Zaka fa na ny filoham-pirenena ara dia mahita ny fahamarinana izany adihevitra izany ka nitondra ny ohatry ny adihevitra nentiny teo anivon'ny fivoriana iraisam-pirenena. Mety hoe samihafa ny fomba nandrafetana azy fa ny esprit na ny lalan-tsaina tiana tongavana dia azo heverina fa mitovy. Ny amin'ny hitsinjovana no avy, ny amin'ny hahatrarana ny tanjon'ny fahavitantena ara-tsakafo
ary ny ametrahana tatsa-pamokatra tena matanjaka ary afaka ampandroso ny tontolo ara-toekarena rehefa zoina na ny toriteny na ny afatra zay nentin'ny rotota nambarantsika teo. Nahazo famatsim-bola 334 millions de dollars avy amin'ny BAD ny fanjakana malagasy, ary nahazo ihany koa 200 millions de dollars avy amin'ny FIDA. Na inona aloha trangan-javatra misy eto amin'ny firenena dia tsara hatrany ny fahenoana fa misy famatsim-bola ho azy Madagasikara. Misy fofom-bola mielinelina indray any ambadika any, ary misy tonom-bola tononona indray any ambadika any. Eto aloha zany de hoe tsy afa-miala amin'ny mpamatsy vola isika, raha ny FIDA dia Banque mondiale zany, ny BAD moa de Banque africaine momba ny fampandrosoana. Dikan'izay tsy afaka miala amin'ny mpamatsy vola mahazatra isika, na de nanambara ary ny filoham-pirenena fa hiala amin'izany. Kanefa kosa na de teo ary iny fanomezan-toky avy any amin'ny FIDA sy ny BAD iny dia tsy rapitso de rapitso ny hisy vola hivoaka na hisokatra ny robinet, fa tsy maintsy mbola misy ireo antanan-tohatra samihafa, de ny fivorian'ny conseil des ministres moka an'izany ao anatin'ny fanapahan-kevitra. Tsy maintsy misy ny fanaova-tsonia ary tsy maintsy misy ny ratification, de misy ny fombafomba samihafa ahafahana mamoaka vola, mbola maharitra zany. Fa saingy ny engagement amin'ny firenena malagasy efa nanaiky fa zava-dehibe ny tontolon'ny famokarana sy ny tontolon'ny tatsa de efa zava-dehibe aloha. Tsaroantsika tsara fa tamin'ny fampanantenana propagande nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina de milaza fa hanome tany 1 hektara ho an'ny tanora. Misy koa taty aoriana ny resaky hoe titre vera sy ny sisa sy ny sisa, saingy sarina daholo izany fa hatreto aloha tsisy tany 1 hektara ho an'ny tanora izany. Ary fantatsika tsara ny fanadroadrona nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa naoraka ny Covid-19 fa tsy mamaika izany fanondranana vary izany, fa artemisiany metimety kokoa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ary hilaharan'ny olona Madagasikara hozy izy satria $3000 ny taonina ny artemisia fa $300 kosa ny taonina ny vary, ho volabe no azo Madagasikara ary hilaharan'ny olona. Artemisia moa zany de hoe amin'ny alalan'iny no ahitana fanafody fanefitry ny Covid-19. Tena hevitra maniditsidina, tsy nandinika lalina ny amin'ny hoe ity vary ity foto-tsakafo ary azo hiainana tsara sy amelomana ary hiariny ny tatsa malagasy maro anisa. De zao malagasy lasa nanafatra vary, ni-importer vary, ary mahapotika sy mampandohalika ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara izany. De hiverenana indray ankehitriny. Tsaroantsika tsara ny amin'ny fikasana marobe manototra tany eto Antananarivo sy ny manodidina. Ao anatin'ny vanim-potoana ambolem-bary efa misy tatsa nanao ketsa no manototra tany ny fitondram-panjakana. Tsy miraharaha tatsa zany na inona resahana. Tatsa rahateo tsy mivoaka mivolony amin'ny alalan'ny lalan-dratsy. Tatsa rahateo tsisy mpiraharaha satria matanjaka ny tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra amin'izao fotoana izao. Ka inona moa ny aminy hoe ao anatin'ny fitodiana ny tatsa ny mpitondra fanjakana, indrindra ny anatin'ny PM vao tamin'ny herintaona ary no natolotra. Ary fantatry ny rehetra tsara ny amin'ny hoe hanafatra isika fa tsy miandry vary vokatra ao anatin'ny 2 taona akory. Tsy fantany ny filoham-pirenena na ny sikla fambolem-bary ary eto Madagasikara inona ny amin'ny hoe hantenaina amin'ny fanjakana sy tsinjo tatsa. Ankoatran'izay ny fahapotehan'ny lavanila amin'izao fotoana izao satria 5,000 ariary lavanila maina. Tsisy vidiny intsony ny resaka lavanila, mikorotana ny tsenan'ny ledsy ary nisy olana izany araka ny efa nahitantsika azy nahazo ny mpitarika fiarahamonim-pirenena teto Madagasikara rehefa niresaka ny tontolon'ny ledsy. Fa mikarana avokoa zany rehetrarehetra zany, ary ireo orinasa zay tokony hampiroboroboana hamokatra any ambanivohitra rehetrarehetra any dia tsy tafainga. Inona ny antony? Noho ny olana eo amin'ny lafin'ny herinaratra amin'ny alalan'ny delestazy. Tsy tafainga ny tontolon'ny famokarana, mandringa arak'izany. Ka zay ny resahantsika ny amin'ny hoe tsy tsara toerana amin'ny lesona ny filoham-pirenena eo amin'ny setra iraisam-pirenena, ary tsy marimarina ihany koa ny zavatra ambara mikasika ny tontolon'ny famokarana mitodika makany amin'ny tatsa raha ny zavatra iainina teto Madagasikara nandritra n'izay efa taona izay. Ny etintsika zany fanadihadiana sy fandaliana an'izany mba ho tsapany be sy maro ny amin'ny hoe hafa ny ambaran'ny vava fa hafa ny ataon'ny tanana. Ary rehefa mijery marina ny zava-misy réalité eto Madagasikara de tsy izay ambaran'ny filoham-pirenena izay no misy ataon'ny fitondram-panjakana.
eto aza moa herinandro zay nidiran'ny cyclone, herinandro nisina fahampitehana ary manodidina ny 5:05 ny trabony eto Madagasikara, fa tsy mbola mahita fanjakana ianao manao ny asany amin'ny alalan'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny gouvernement na ireo manodidididina azy ireo zay nahazo seza politika makany eny anivon'ireny commune sy district zay potika sy rava amin'izao fotoana izao noho ny hafitsiky ny loza voajanahary. Zany ny zava-misy ary tsy ny tantsaha maro anisa, saingy akaiky moa ny fifidianana mahay ambondrona dia tsy maintsy mandangolano indray maro anisa ho baboana ny mpitondra fanjakana. Efa tsy tafavoaka intsony raha izany ny fomba fiady politika satria mahafantatra izy eo fa iza ny tantsaha, iza ny olona tena nanakaiky vahoaka hatramin'izay, saingy nanam-paritahana vaovao tsy marina no haratsiana no enjehana mba hahafana manonga-panjakana. Fantatry ny vahoaka ankehitriny ny olona zay hiatsapazany ary hitodihany makany n'Andriamatoa Marc Ravalomanana antsoantso isan'andro rehetseroa izany rehetrarehetra izany ka tsisy mahagaga akory. Hatreo indray aloha ny androany rary farany herinandro mahafinaritra antsika makasitraka tokola makatela tokovavy.